mipetraka ny aya hoe fanampoizinana no niteraka ny fahafatesana ary dia zay ihany koa no mbola ny fampirarana tao anatin'le izy hoe ahoana ny afahana manao an'ilay autopsie mba hanamarinana an'izay fanampoizinana izay nefa moa dia misy fankatoavana sy tsy fankatoavana ao anatin'le izy ary mety manarisarotra an'izay nefa ahafahana manamarina ny fampalalam-baovao ny mikasika an'izay fa dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany fa ny razafy manantany vady aman-janany ny ray taposy ny fianakaviany ray manontolo ao anatin'izao zavatra mitranga zao satria dia zavatra tsy nampoizina satria olona tsy narary tsy narofy ny sabotsy teo a zay no miverina tao anatin'ny masoko zany raha ohatra ka ny zavatra taty atao masina satria taty izy nandritra ny reny fitsidiana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ireny ny sabotsy izahay dia fitsidiana faharoa nataon'ny PRRM ny tao amin'ny hôpitaly kely satria dia nisy an'ilay laboratoire izahay raitra dia raitra ny ministeran'ny fahasalamana voalohany amin'ny faritany eto Madagasikara manana an'izany laboratoire ijerena ny kalitaon'ny sakafo izany ny eto Toamasina ary laboratoire isan'izay tsara hoy izahay teo nandritra ny fitokanana izany laboratoire izany dia teo izy fa na le fomba fahafatesana aingana be ary dia mamany satria zaho tena miconfirme anareo tsy narary tsy narofy izy sabotsy atoandro eo amin'ny masoandro mihitsy izy no nijoro safidy nijoro fa tsisy hoe io izy fa lasa hoe nisy fiatraikany tany fahasalamana izy rehefa aveo tsisy tsy naheno mihitsy hoe ny arivan'iny dia hoe ohatrany hoe tsy en forme fa zany ary izy mbola hoe mbola anao programma mbola nanasa ny talian kabinetra ny ministera ny fizahantany hoe ndao hiaraka mba analana lazy kely fandombera fa n'Andriamanitra ny aina zay aloha teny voalohany olona manana finonotsika olona matoky an'Andriamanitra fa na izaho zao na ianareo zao tsisy malala zay antony mpivahiny tsika rehetra ary Andriamanitra mahafantatra ny tondrany antsika kristianina tsika ny akamaroantsika na manana finoana hafa raha tsy manena koa fa tsy atsika io ka nahafaty azy samy gaga dao ny sasany atsika tokony tsy tsara alohan'izany satria tsy mitombina ny zavatra resantsika na mitombina raha mety tsy ampino sasany zay ihany ny fantany avaliko zay fa dia lasa nodomandry izy iny mety mbola iverenantsika eo zay fa tongetany vahintsika amin'izao fotoan'izao dia tolorana ny araba izy miarabanao ndre matona vony Pierre Lenoble ny arabanao namana Bruto ny araba koa ny olona avako mpanaraka sy tapaka ty fandariny ty eny ary ny vahintsika dia filohan'ny ACDD na ny rafitra ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit izy moa dia nisolo tena teo anivon'ny Sénat no isan'ny nasolo tena azy tao filohan'izany rafitra zany izy teo aloha zay nifarana tamin'ny taona 2024 nifarana tsy lera moa izy nidisadisa fa romoromo ihany ny afarany izany mety efa sambatsaro an'izany ny rehetra président Lenoble fa iresaka momba ny raharam-pirenena ankapobentsika satria isan'ny manaraka akakin'izany ianao ary ianao moa zany dia le isan'ny afantarana koa teo olon'le fihavanana zany aloha zany isan'ny afantarana anao zany fa alohan'izay rehetrarehetra zay aloha zany rehefa ny andro no hoe 20 volana janoary re matoa Pierre Lenoble dia matsiaro zavatra betaka zany satria dia voarakitra ny tantaran'ny Madagasikara zany isan'izany hoe 26 janvier lundi noir dia ohatra ny fifanjonjavatra mihitsy alatsinainy koa ty androntsika ny ty dia ny tena fanirina sy nirina moa zany dia mba tsy andro tsy antelo tsony ny trangan-javatra toy ireny na dia nisy ihany ary ny zavatra niainana tamin'ny fa 25 volana septambra sy ny taoriny zay fa raha ianao manao tsy asy inona ny zavatra ataontsika hoe tsy le lafin'ny ratsy zany fa inona tokony tsoahana satria tantaran'ny firenena tsy afaka lalovana fotsiny zany fa niainana zany fa misy zavatra tokony tsoahana fito amby folo taona lasa zany zao zany atoko lundi noir 26 janvier 2009 zany marina tokoa zany namana Bruto ny lundi noir tena noir tokoa maro ny fanahana simba maro ny olona misy ny namony ainy ary koa teo koa zany ny tamitsika teto koa votsera voa roa volana lasa zay
manodidina io 5 senina ambyroapolo ihany le izy a ka eo dia ny fahatsovatena ny tsirairay ny zava-dehibe miditra midingana hafa tsika anatin'ny firenentsika am'izao fotoana zao zay tsy teo tsony le mpitondra teo aloha dia mpitondra vaovao zao mpitondra vaovao zao zany no everitsika hitondra ndray ny fanantenana eo amin'ny vahoaka malagasy zay tena very fanambola velona ie idirantsika lalana zay fa rahatantsika ny vaovao ny événement fotsiny zany anamarika an'tian'io ty aloha zao de mikasika natao hoe fikaonandohan'ny tafika zay tanterahany ery amin'ny sisy vato ery amin'ity andro ny alatsinainy fa 4 ny volana janoary ity anao concertation zany raha ohatra ka de ny tafika dia ny armée républicaine moa ny tena andrasana zany am'izao fotoana zao nanaona tokoa zay raha ianao zany zao mijery raha momba ny tafika moa raha tokantrano fa amin'ny maha hoe tsy afaka misaraka zay ny firenena maleo teny Madagasikara dia anisan'ny andry anankiray ao anatin'izany ny fahaleovatena sy fiandriana firenena zany sy ny tafika malagasy mijoro ny tafika atao anatin'ny raharaha resanao teo mitaorin'ny raharaha 25 janvier taty amin'ny 11 octobre moa zany 25 septembre plutôt taty amin'ny 11 octobre moa zany nijoro ny folo alindany ny tafika tamin'ny akapobeny Pierre Lenoble ny toeran'ny tafika teo amin'ny fiainam-pirenena hatrany amin'ny début 70 tany teo foana zany ny tafika ny miaramila amin'ny akapobeny nefa ny situation teto Madagasikara de nisy hatrany ny crise politique ahoana ny anazavana zany ohatra amin'ny tsaroko eto zao ohatra hoe ny 71 tany atsimo ny 72 ny raha nahita tamin'ny Ramanatsoa taty amin'ny 75 ny raha nahita tamin'ny Ratsimandrava didingadinganiko taty amin'ny 91 mijoro ihany koa ny tafika hoe tsisy mivoaka ato amin'ny panorama ato nareo raha tsy mahita vahaolana de reny koa ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 moa zany mety hoe nisy faction teo nivon'ny tafika nijoro fa tamin'ny 2025 ity de azo lazaina fa hoe mety commandement mihitsy amin'ny akapobeny le izy zay zavatra zay nefa hoe tsy namahany le resahana teo hoe nisy hatrany renversement na pouvoir zany hoe mety fanonganana fanjakana tamin'ny endra samihafa teny amin'ny arabe nisy ny instabilité ahoana ny anazavana an'izy Andriamato Pierre Lenoble hoe tena nitafika sy ny fiainam-pirenena voalohany aloha dia miarahaba ny zandry tsy zokotsony moa zareo ao amin'ny tafika fa zandry doly dia miarahabatra zareo havita zay fikaonandoha zay teo tokoa tamin'ny fikaonandoha natao nisy zavatra manahira natao zany hoe ny révolution mazo lazaina azy tsy tonga hatramin'ny farany eo atenatenany de misy manova de verina ihany ny crise satria ny tafika zany mametraka hoe zao izy de miala izy aveo de vita ny anjarany de miala izy fa farany talohan'ny farany iny ny tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka de izy mihitsy ny teo dia aty amin'ny 91 izy vao nasorona teo zany hoe tao foana zany izy ary novaina ny indraindray mission ny miaramilatsika tsy afaka manao ny mission fa ampanaovitsika mission politique miaramila eo no mahatonga atsika sangodipanina ao tanty zavatra ty ny miaramila sy tokony ampanaovitsika politique fa mirétablir ny ordre izy vitany de omena ny civil ny raharaha de eo ary le izy fa teo zany natonga teo zany miaramila zany dia niala tao anatin'izay endrika zay ary zay mahatonga andry zareo misy clan zay tokony tsy ho isy zany io miaramila ray ihany miaramila ray ny olona efa tsy eo ntsony mbola lazaina fa iny olon'ny Zafy Elbert professeur Zafy iny olon-dratsiraka président Tsiraka mahagaga nefa tokony misy an'izay miaramila fa tokony ray ihany ho an'ny tandrazana tsisy hoe miaramila ray ihany satria nanao asan'iny izy niasa niaraka tamin'ny filoha teo aloha de manao ny asa miaramila azy fa iny efa tsy tranga am'seo eto Madagasikara ihany nefa izy io Andriamato Pierre Lenoble fa any Afrika zao mbola misy firenena vitsivitsy de tena tsy hoe nandalo tao anatina fotoana fo hoe nanaovana an'izay hoe rétablir l'ordre fa tena eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena mihitsy zao moa malaza be nga Traoré aty Burkina Faso fa misy ihany koa ny any amin'ny toerana fa Niger any amin'ny Mali sy sa hoe isika firenena frantsay moa zany tena niaraka tamindreo zany hoe kolonie française tamin'ny fotoanandro mety zay koa hoe misy fandraisany amin'izany ve le sa hoe misy fandraisany amin'izany mihitsy le satria ny politique frantsay politique coloniale frantsay zany tsy mitovy amin'ny anglisy ny frantsay administration directe
de reo frantsay teto mihitsy no manao nrehetrarehetra hatramin'ny chef de canton ny chef district ny anglisy tsy zay ny anglisy ty ambony aty ihany fa tsy midina any ambany any zany hoe ny anglisy zany mieritreritra hoe tsy maintsy hiala reto olo reto amin'ny fotoana mamety azy ny frantsay tsy zay tia nitazomina eo hatramin'ny farany ny kolonie jereo ngy mahazo ato amintsika amin'izao fotoana zao e département frantsay d'outre-mer reo e reo ngy tsy nielany tia nitazomina eo foana zay ny problème donc zay ny manahirana tsika zanatany frantsay tsy nanao an'izay zay administration direct zay ny tokony ho jerentsika de miditra ao anatin'ilay contexte amin'izao fotoana zao antsika anao ty refondation ty ny amato Pierre Lenoble de ampifandraisika amin'izay ataontsika sady mety manana fomba fijerena amin'ny lafiny géopolitique amin'ny lafin'izay tsika hoe fandraisana frantsay ny frantsay sy ny ataontsika ireo zanatany taloha ho tafavoaka ihany ve tsika ao anatin'ity zavatra ty sa ahoana raha mpifandraisika amin'izay mifanazavanao zany de mampalahelo satria tsika tsy mba nanao francophonie tsika fa ohatra marisarisa le izy tsika ve tsy nanana fahasahina satria ny andro zao ny olona ny andro ny maro misy mpamakafaka politika ihany koa hoe tamin'ny fotoana nampianatra anontsika reny fiainana tapina anisan'izany teo anivon'ny francophonie de tokony mba nisy ny andrasany moa hoe déclaration d'Antananarivo traiko hoe mba ahafahana tena mametraka hoe zao le zao teniny io zany de hoe anapaka le hoe le mbola le zavatra tsy afahantsika tena hoe mijoro amin'ny mahamalagasy loatra zany hoe ka malagasy tena manana fiandriana le firenena izy io koa rehefa azo faleovatena tsika alohany nazona faleovatena nisy zavatra napetraka an'ireo mpanjanaka ny frantsay surtout nanao an'izay tsy fankalana azy frantsay tsy zany mihitsy fa izy de nametraka ny zavatra lehibe anankiray tsy afahantsika mikofoka dia ny fametrahana ny orinasany taty amin'ny toerana zanahany ny aty atsika Madagasikara moa zany tapahantsika tamin'ny 75 tamin'ny 73 nisy ny révision na code de coopération ataontsika tamin'izay fotoana zay kanefany tsy niala le izy teto ihany le izy de nataontsika de niverina atsika en 2019 angamba atsika niverina non amin'ny 2000 talohan'ny 2020 zany 2003 tanohantsika 2009 atsika niverina tsikelikely atsika de io atsika amin'izao fotoana zao dia saika ny mbola miverina ndray mandeha amin'ny prise frantsay atsika président tsy fakalana frantsay hoa dia prise vahiny atsika amin'izao fotoana zao na izy mivantana an'io na olo apetrany eo zay zany ampandrina ny firenentsika amin'izao fotoana zao de tao anatin'izay rehetrarehetra zay le toerana na le fahefana ametrahana an'le olona ve no manovan'le zavatra maro sa hoe le olona mihitsy ndefa mahazo an'le fahefana miova ao anatin'le izy andreo bateau Pierre Lenoble satria indray ohatrany hoe eo mbola tsy amin'ny toerana izy de mahay miresaka mahay miresaka mitaky an'izao rehefa tonga eo izy eo moko le misy le zavatra lazaiko misy ny amprisindry zareo rehefa tonga eo anao dia vitandry zareo manampitamby anao inona moa zavatra mahory an'tyrangaha ty inona maharoy an'tyrangato ty ino no vonjeny voalohany de miova tsikelikely eo jereo nge tsika tamin'ny 79 nisy an'le ny résolution des Nations Unies mikasika an'ireo nosy manodidina hoe any Madagasikara azo lizy avy eo naprimina iny texte iny tsy niresahana mihitsiny aty amin'ny afaka 3 taona ty indray mandeha teo indray de nisy accord de nisy fivorina teto amitsika teto tenin'andafavaratra de taorinan'izay de mangingina teo iny moa hitantsika fa nindesiny frantsay iny nody le filotsika teo aloha hitantsika mazava zay dikan'izay misy zavatra tsy tenenina amin'ny vahoaka ao eo atsika vao mitaky amin'izao fotoana zao koa ho hitantsika ny toy iny iveryntsika ao anatin'le raha-pirenena amin'izao fotoana zao menao mahita an'lizy fa raha nareo mahita an'lizy amin'ny akapobeny efa ao anatin'le hoe sur le bon ray ve tsika io zany amin'ny lafiny ataontsika hoe processus anaovana an'ilay
concertation Pierre Lenoble satria rehefa miaina zao ohatrany hoe tamin'ny farany herinandro tamin'ny sabotsy nisy fionan'ny GNZ de teo ihany koa misy mpanjakana zay misahana indrindra ty resaka reo fondation ty de mbola namariparitra zany mikasika an'le karazana chronogramme hoe zao ny ataontsika am'izao anatin'ny telovolana de zao ny ataontsika ny telovolana manaraka de zao de hatrany amin'ny taona fito amby roapolo sy arivo moa zany le hoe anaovana ny raha ny fahazoana ny zara-teny any zao hoe élection constitutionnelle mais anao zany eo anatin'izy hoe inona ny zavatra misy rehefa atao Pierre Lenoble zao manko le izy iny aloha grève iny grève foy indrindra ny alany filoha teo aloha tena foy tsy mbola organisé reo izay mpanao grève zany zay ny contrat ny fitondrana iny teo tsy mbola organisé hoe inona ny ataotsika mbola tsy zany mbola le mirodombe foana da hoe miala mbola teo de rehefa tonga teo le izy dia misy masy critique ataony rehefa ny olona tonga manao grève tsy mbola nisy grève ohatrany kosa teto Madagasikara jusqu'à ny amin'ny commune hatrany andafy tsy mbola nisy an'iny satria ny zavatra tena tsy izy loatra tao de rehefa tonga am'izay le izy hoe nandeha le olona tsy nametra-pialana niala nandositra tsisy nanery azy hoe ndana mandositra tsisy ny tenina de hovonoana tsisy ny teniny de sambotra azy fa naniny izy vatany no ny teny hoe andeha zaranga fa tsy mety aminaty de lasa izy nandeha zay zavatra anankiray zay de rehefa apetraka am'izay ataotsika anao fanorenana de rehefa anao an'izay fanorenana zay tsika teo dia nisy zavatra maika koa tsika teo mbola tsy voafaritra hoe manahoana moa nyendriky ny fanorenana ataotsika manahoana le izy de natsangana ny gouvernement mbola tsisy nininina tsisy la hoe manana zay tondro zotra zay ve tsika nanganantsika ty itondratsika an'le izy fa tonga de nidingan'ny ACC zero tsara adindray talohan'ny naovan'ny ACC fanambarana dia nana fanambarana Mikael hoe rava-dolo l'institution tombotsiroatra 11 octobre de iny ndray mandeha iny andro iny ihany 14 octobre iny andro io ihany de nanao fanambarana ndray ACC tsisy rava fa mijanona dolo danao zay tonga de tsy nandeha zany le izy niantona teo satria tsika zany mbola mieritreritra fa mbola miaina anatin'ny constitution io anatin'ny constitution io de voalaza fa ny filoham-pirenena dia tsy olona maro fa olona ray ihany zay voalaza de raha miala filoham-pirenena anatin'ny constitution ihany dia manao fifidianana ao anatiny roa volana zay ny zavatra tia nefa tsy zay efa roa volana tokony manao fifidianana tsika dikan'izay fa tsy manaraka constitution tsika inona zany le constitution ataotsika anaovantsika zay rehetrarehetra zay de ao anatiny ao ihany misy olona ny teny frantsay hoe mitraîner le pied tsy te anao an'io fanarenan'io izy fa avy hatrany de fifidianana tsy fantatra akory hoe tsy anao rehefa ny fifidianana lalam-panorena fa fifidianana filoham-pirenena izay mamaika ny sasany zao ao ndreny ty anao hoe andaotsika anao fifidianana constitution lalam-panorenana zay mamaika andry zareo zany hoe tsy amboarina aloha ny rafitra zay ametrahatsika nafahatsika manomana zany rehetra zany io zany le resanareo ao anatiny moa zany zao ianao sy ireo ataotsika hoe hafa zay miteny ihany ko le hoe tokony isy aloha satan'ilay tetezamita itatanana nyty fitondrana ity zany satria araky ny falamarianao tao zany hoe ko satria efa tsy voaja ny ampolo andro tokony avana fifidianana rehefa tsy eo le filohan'ny republika ko satria efa efa tsy io constitution 4e republique io tsony zany no tokony ho izy fa efa tokony zavatra hafa zay zany io zavatra resana zay tokony ho izy de nefa ny etsakilany ndray zany hoe raha miala an'zany ny filohan'ny antenimieram-pirenena moa zany zao no efa eniko nanazava itsy ny hoe régime intérimaire tompoko io fa tsy transition zay zany aloha le resahany tao anatin'izy hoe inona moa zany ny régime intérimaire de sy sany retraretra moa zany hoe intérim rehefa intérim moa zany de hoe ity mpitondra ankehitriny ity ve zany anapitra le mandany le filohany tsoka teo hatrany amin'ny 2028 zay ve zany le dikany sa zay manko le izy ny intérim dia tsy afaka mandray fanapa-kevitra
na miengagé na manao développe na manao ninino tsisy nazo atao fa manohy ny affaire courante zany hoe vary mangatsika ny teo aloha zay no soniaviny tsy afaka manao développement mihitsy izy tsy afaka manao nino fa de miandry na ny gouvernement za tokony noravaina na ny assemblée zay mahay intérimaire ka zay ve le zavatra ngamba tsy mitovy ny voambolana loatra ka ny intérim de zay ary ny intérim tsy mihoatra ny enim-bolana tapitra ny enim-bolana ataony réglena am tokony misy le izy fa tsy misy intérim mandrakizay fanazavana makoatran'izay ko any atao pely Grenoble tsy haiko zay fomba andraisanareo an'le satria tsakilany hoe le firenena efa latsaka katerena raha ohatsika ny ala tamin'iny rafitra zay voalazan'le constitution 4e république iny de ho tapaka daholo ny fiaraha-miasa indrindra fa ny famatsim-bola avy ireo mpiara-miombinatoka sinsisa de zay zany ohatra mba hiarovana zay no nahatonga ny rainy ataontsika hoe raha ohatra tsy haiko raha hoe marsarera moa zany filazan'le izy le tamin'ny 14 octobre de zay zany mety madika an'le izy de zay le izy aloha tsy latsaka ny katerena na latsaka ny katerena samy hafa latsaka ny anankiray miko tsy fananina na anankiray fananina mihitsy hoe alatsaka tya tsy afahandrito mikofoka avy eo mazava ny zavatra lazay sadaiky hoe manaovanareo feuille de route jusqu'à amin'ny 1er mars mazava ny hoe raha tsy manao atsika eo atsika sy ny lambatsika tsisy zany hoe sazina nareo hoaneo tsisy an'izany samy miresaka amin'ireo vahiny rehetra samy miresaka amin'ny communauté internationale dony tsika rehetrarehetra fa maninona moa tsika tsy maintsy hoe isika eto zany de tsy mba afaka mifandamina mifampiresaka maninona moa ny hoe tsy maintsy tsingry avy amin'izany fondrom-paritra nareo tsika hoe ao anatin'le principe de subsidiarité foana zany vo anao zavatra tsika le izy tsy azonareo ny tiako izy io zany satria miainga avy amintsika miainga avy amintsika hoe andao atsika hanova ifotony tsy zareo ny tineny zany fa itsika eto Madagasikara hanova ifotony dikan'izay zany hanova zany tsika mahanan'izay eritreritra zay atsika ao anatin'ny saintsika tsirairay avy ndao ary atsika hanova fa misy olona hoa lazaiko anao ny traîner le pied ao anatiny ao tsy te hanova izy te janona foana zany izy am'izao rafitra zao de iza mo nahatonga atsika am'izao fasahirahana zao sahirany atsika satria nekensenia ny candidaturany tsy hoe nekensenia fa c'est HCC nekeny candidan'olona tsy gasy intsony nekeny le izy ary natao tsindribokotra zareo tamin'ny fitsarana amanimena reo certificat de nationalité izany rehetra zany ne mahatonga an'le zavatra korotany ny institution bon ny anankiray misy lehibe anankiray ny tena fototra ny olona teto hoe nekeny dolo zay ny zavatra tadiaviny eo natao tao de nekeny valideny ny olona tsy lany natao lany ny olona tsy tokony ifidy natao fidiana ny olona tsy tokony mbola aza ny olona condamné raha tsy misy ny fanarenana azy rétablissement n'le olona tsy afaka fidina ary tsy afaka fidina nefa misy zany am'izao fotoana zao teo zany rehetra zany lazaina fa hoe tena gora gaboraraka le izy nataon'ireny olona reny fananin'ireny olona reny misy reny avetsika manome tsiny mpanao politika tsy mpanao politika reny ro tompoko fa olona nampanaovina politika satria ny olona mpanao politika de mana doctrine mazava tsara itia ny idéologianay am'ireo parti be dehibe reo manontany hoe inona moa idéologinareo ago akavisa akavana tsy mahafantatra zany koa ny sasany fa rehefa manambola izy de manangana parti politique association io zay ny problème atsika eto Madagasikara tsy haintsika manitsy ny lalana tsy mety io tsy mety lalana atsika io ary ny parti amitsika eto de parti natao any fianakavian'le olona iny fa sy natao any zay mpiaradia fa natao fianakaviana ohatrany fandovana ny fandovana le izy samizy any zanany ny zafiny tsy de zay ny ntsika eto Madagasikara zay fa raha ohatra ka sika midenana andafy tsy zany tsika mijery société frantsay zay namorona azy tam'izany fotoana zany tsy taranaka andren'olona rentsony ao na ny parti talomoko ny frantsay nisy ny parti ny
socialiste communiste UDF RPR zay nindry zareo tao de extrême droite zay ny zareo fa taty orino nangalatahaka koa tsika nefa amin'ny frantsay io zao tsy fatatratsony makaizy moa tsika makaizy ny frantsay io parti inona amin'ny tonga ao tsy tatsony mifangarovoraka ao zay ny tsika eto de raha